ampifaliana marakariva riavana malala mionantsika toy izao indray fampizara mofinaina miainy ny tenin'Andriamanitra ary ny afatra tsara ho antsika amin'ity andro menitopantsika ity. Ho aminareo izay olom-boafidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Talata 20 Aogositra 2022 imanjinantsika loha hevitra manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Andeha riavana idera sy ankalaza eny ame voninahitra an'Andriamanitra isika. Faly raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ao an-trano Jehova, ny tongotra efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao ry Jerusalema ô, dia ianao ry Jerusalema izay efa vita tahaka ny tanàna voalamina tsara. Amin'ny akaran'ny firenena dia ny firenen'i Jehova, lalàna amin'Israely izany, mba hisaotra ny anaran'i Jehova fa any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangataha fiadanana ho an'i Jerusalema, ambinina anie izay tianao, fiadanana eo anatin'ny mandanao, fanambinana eo an-dapanao, no ny rahalahyko sy ny namako naovako hoe fiadanana eo anatinao, no ny tranon'i Jehova Andriamanitsika dia hitady izay hatsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, ny Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mpanory hevitra ianao, ary tsy misy manakana anao izany no ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy sy miaro anay ianao, ary hitsapanay izany eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny fandamina amin'ny fiainanay,
fa afaka mivelona amin'ny finoana anao ary mijoro vavy lombelonao koa amin'izany. Dia midera anao zay mankalaza anao zay mame voninahitra inarinao masina izay. Ary dia mahatsiaro ny tenay koa Tompo maloana ny fahadisoanay. Mifona aminao zay, mamelany helokay, mamindra fo aminay. Fa namasino, midira ty anatinay raha hiaino, sy handray ny hafatra tsara avy amin'ny mofinainy izay. Ka izany fanaonao masina zany hitarika anay ho amin'ny tsara, aizanay manamasina ny tenanay. Mitenena Tompo, voninkenanao izay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpanafitra anay, nanaovanay mivavakay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny unité ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marka. Marka 7, ny 4:40 ka hatramin'ny 7:20. Ovakiko aminaran'i Jesosy Tompo izany. Ary niantsony vahoaka akeo amin'ny ray Jesosy ka nanao taminy hoe, miaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay voaka avy eo anatin'ny olona no mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy ny mpianatra ny amin'izany fanoharana izany. Ary hoy taminy, hay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany, fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana. Izany lazainy mba hadio ny hanina rehetra. Ary hoy izy, izay mivoaka avy eo amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy eo anatin'ny olona dia avy eo amin'ny pony no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny fitsangatsangana, ny halatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, fijejojoana, ny maso ratsy, fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalàna. Izany zavatra rehetra izany no mivoaka ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, manonona ny fiadanan'ny Tompo anao mandrakariva amin'ny alalan'ny teny ziomy indray, aizantsika mitondra ny tenantsika, manatsara ny fonoantsika ilay Jesosy Kristy izay tompontsika. Mofinaina novakina tamintsika teo ry havana ny Marka 7, ny 4:20 dia milaza ny amin'ny toriteny Jesosy ny amin'ny fanaondrazana. Eto dia milaza ny mahaloto ny olona, tsy izay miditra ao anatin'ny olona. Izany ry havana, ny mahaloto ny olona, tsy izay miditra ao anatin'ny olona. Niteraka olana teo amin'ny fahasoa ry havana sy ny mpianatra Kristy ny amin'ny fihinanan-kanina amin'ny tanana tsy madio. Ahisin'i Jesosy zany fiheverany dison'ireo mpitarika jamba mpitondra vavahana izany, izay namindry izany tao amin'ny vahoaka. Nihevitra mantsy izy ireo fa izay miditra ao amin'ny olona no mampahaloto azy. Amafisin'i Jesosy eto fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy. 20, fa ao amin'ny kibo ihany ka dia mivoaka eo amin'ny fivoahana. 19. Avahan'i Jesosy tsara ny fosin'ny kibo eo amin'ny fanazavany, satria variana tamin'ny zavatra ivelambelany lo olona sy ny fariseho. Tsy izay miditra ao amin'ny kibo akory no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka ao anatin'ny olona. Zay ry havana, izay mivoaka ao anatin'ny olona. Ny fo indray ry havana ny resahana eto, fa tsy ny kibo. Ny fo no mitarika ireo karazan-javatra maloto ny sain-dratsy, fitsangatsangana, ny halatra, ny vonon'olona, fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny fijejojoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalàna. Ireny rehetra ireny dia avy eo anatin'ny fo ka mahaloto azy. Nambaran'i Jesosy zany mba tsy hadiso-hevitra ny mpiaino sy ny mpamaky, koa izay manatsofina izay hoety miaino aoka izy iaino. Raisy zany havana, sainy zany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'izay mahaloto ny olona. Teny hoe tsy izay miditra ao anatin'ny olona, fa izay mivoaka avy eo anatin'ny olona. Vavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay Jesosy mba hivelomanay. Misaotra anao fa ianao nanome izany, ary misaotra anao satria hoentina hamelomana ny ankonana ihany koa izany araka ny fandaminanao omenao anay. Dia aperako am-pelantananao ary Tompo ny toeram-piasanay, na izay miasa teny, na izay miasa amin'ny orinasa, na miasa amin'izay toerana efa nomenao anay na aiza na aiza. Aperako am-pelantananao izany toeram-piasana izany. Aperako am-pelantananao koa ny fifandraisanay amin'ny mpampiasa anay, aizanay mifandray tsara, hatsara ny asa, ary izay koa hanao asa tsara fanaraka ny sitraponao. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Dia mivavaka aminao izay ho an'ireo marary mila ny vavakay. Marobe Jesosy ireo marary, atsoro ny tananao, anaranay rehetra ampahery, anasitrana,
ame fanantenana ary dia ampianao koa ireo mpitsabo manao latsolontsaina endry entina mitsabo vavaka aminao zay mba hampahirezanao ireo manamanjo mba ny fitahinao hatrany mba ny fampiononanao tahinao ireo zokiolona ireo sahirana ireo marefo toananao izy ireo mitahi tompo ny azakazaka ataonay ka hampahirezanao anay amin'izay atao ny amin'ny fikasara tahio ny fianarana fitaizana ataonay eny zavatra rehetra hamasino zay amin'izany hahafahanay manteraka ny sitraponao dia vonjeo fihiranay tompo eny avotsy zay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zay vavahanay no angatanay izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ho masina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo ny an'izy ianona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa finoana revana ny jodrana todra anao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Andriamanitra ny faharetany sy ny finoanany ampiray efitra nareo araka ny Kristy Jesosy mbo sainy iray sy vavy iray no irano mankalaza Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika hatramin'izao ndraiky ao mandrakizay amen. Teo n'Andriamanitra irery ihany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.